Ny jauna voalohany toko voalohany andininy fahadimy ka hatramin'ny fahafito indray no jerentsika an'io. Jauna voalohany toko voalohany andininy fahadimy. Izao no teny renay tamin'ny ka ambaranay aminareo. Andriamanitra dia mazava ary tsy misy maizina akory ao aminy. Raha hoy isika manana fiombonana aminy isika kanefa mandeha maizina, dia mandainga isika ka tsy manao ny marina. Fa raha mandeha ao amin'ny mazava isika tahaka azy ao amin'ny mazava, dia manana fiombonana isika ary ny rano Jesosy zana no manadio antsika ho afaka amin'ny ota rehetra. Anisan'ny toetra an'Andriamanitra haitsika ary heverintsika fa zay ihany ny toetra an'Andriamanitra dia hoe Andriamanitra dia fitiavana. Ka raha fitiavan'Andriamanitra, ninona nataoko dia tiany foana, miaraka amin'ny foana. Fa eto jauna dia mampiseho toetra an'Andriamanitra iray ihany koa, izay hafa ny ilazany azy aty amin'ny testamenta vaovao zany tsindriny kokoa hoe Andriamanitra dia mazava. Inona ny dikany mazava? Ny dikany hoe mazava zany dia madio tanteraka, marina tanteraka, masina tanteraka. Izay le Andriamanitra ary izay mbola tsindriny mihitsy hoe tsy misy maizina akory ao aminy. I Jakoba dia miteny hoe tsy misy aloko ny fiodinana mihitsy ao amin'Andriamanitra fa dia mazava tanteraka ihany koa Andriamanitra io. Ary raha mazava Andriamanitra dia tsy afaka hanana firaisana amintsika na hanana fiombonana aminy araka ny voalaza eto raha tsy mazava tahaka azy ihany koa. Zay mihitsy moa no tena teneny, afaka miteny daholo ny olona rehetra hoe manana firaisana amin'Andriamanitra, manana fifandraisana amin'Andriamanitra, kanefany raha ohatra ka tsy eo amin'ny mazava tahaka azy amin'ny mazava, raha tsy mitoetra amin'ny mazava tahaka azy mazava, dia tsy mandainga zany fa tsy marina zany rehetrarehetra zany satria zay no ilazana antsika hoe zanaky ny mazava. Avao amin'ny mazava dia manahaka an'Andriamanitra ilay mazava, mampita ny taratry ny hazavan'Andriamanitra ho amin'izao tontolo izao, satria izay mihitsy ilay toetra an'Andriamanitra. Ary rehefa tena jerena raha ny baiboly dia hita hoe tsy tena le fahotana loatra hoe zay tsy manota no voavonjy, fa satria ny olona rehetra manota dia tsisy voavonjy zany raha izany. Fa raha ny tena marina, ny tena voavonjy, ny tena fandraisana amin'Andriamanitra dia zay mazava tahaka azy sy manaiky ny mazava, manaiky an'ilay Jesosy Kristy mazava zany. Zay no lazain'ny jauna toko fahatelo andininy fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny faha 120 hoe izay mino azy dia tsy ho tsaraina. Mino an' Jesosy Kristy io zany. Izay mino azy dia tsy ho tsaraina, fa izay tsy mino kosa dia efa voatsara raha teo satria tsy nino ny anaran'ny zanak'alahy tokan'Andriamanitra izy. Izao ny fitsarana. Tonga eto amin'izao tontolo izao ny mazava, nefa aleon'ny olona ny maizina toy izay ny mazava satria ratsy ny asany. Fa izay rehetra manao ny ratsy dia mankahala ny mazava sady tsy manantona ny mazava, fa andreo hita miariary ny asany. Fa izay manao marina kosa dia manantona ny mazava mba haseho ny asany satria atao ao amin'Andriamanitra izany. Zany mahatonga ny olona maro tsy sahy manantona an'Andriamanitra, tsy sahy mivavaka, satria mahita hoe tsy mety ny ataony dia mieritreritra izy hoe aleo aloha tsaratsara kokoa, masina kokoa, metimety kokoa, zay vao anantona an'Andriamanitra. Dia zay mihitsy ny lazain'i Jesosy Kristy eto hoe aleon'ny olona maizina toy izay ny mazava satria ratsy ny asany. Matahotra izy ny fanehatra amin'Andriamanitra eo anatrehan'io faharatsiana, fahahotana izay ataon'io. Dia tsy mety mino an'ilay Jesosy Kristy ilay efa niteny hoe izany fahazavan'izao tontolo izao, zay manaraka tsy mba mandeha maizina. Dia rehefa tsy mety manantona an'Andriamanitra dia izay le fitsarana. Tonga eto amin'izao tontolo izao ny mazava, nefa aleon'ny olona maizina toy izay ny mazava satria ratsy ny asany. Dia rehefa tsy manantona izy zany dia efa hita avy hatrany ny faharatsiany eo anatrehan'izay tsy fanatonan'Andriamanitra izay, dia efa voatsara raha teo izy satria tsy nino ny anaran'ny zanak'alahy tokan'Andriamanitra izy. Ny jauna voalohany andininy faharoa ambin'ny folo haitsika tsara, fa mila haitsika hoe iza moa le nandray azy io, iza le azy. Ao amin'ny jauna
toko voalohany andininy faharoamby folo de vakitsika manomboka amin'ny andininy fahasivy izy hoe ny teny no tena mazava zay mahazava ny olona rehetra. Ny teny no tena mazava zay mahazava ny olona rehetra. Tonga eto am'izao tontolo zao izy miresaka ny teny izy zany de miresaka n'lay mazava ihany koa. Teo am'izao tontolo zao izy ary izy nanaovana zao tontolo zao nefa zao tontolo zao tsy nahalala azy. Tonga tany amin'ny azy izy fa ny azy tsy nandray azy. Io mitovy am'lay voalazan'ny toko fahatelo tetsy aloha ihany. Fa izay rehetra nandray azy, nandray ny teny zany, nandray lay mazava zany de nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra de zay min'ny anarany. De zay mihitsy no mahatonga antsika lasa zanaky ny mazava satria nandray an'lay mazava, nandray an'lay teny isika de nahazo hery ho tonga zanak'Andriamanitra de zay min'ny anarany. Ka nitatsika voalohany zany amin'ny andininy fahadimy am'jaolona voalohany toko voalohany teo de hoe manana fiombonana amin'Andriamanitra isika raha mandeha amin'ny mazava satria Andriamanitra dia mazava. Fa eto ndray tsika ijery am'izay am'le hoe ahoana zany hoe mandeha amin'ny mazava zany. Ahoana zany mandeha amin'ny mazava zany andininy fahafito ny ilazany azy. Ny teny hoe mandeha ao anaty baiboly dia avy amin'ny teny grika hoe peripateo. Ary ny tiany lazaina zany de ny fitondran-tena mifanaraka am'izay. Raha ohatra tsika ka manana fiombonana am'lay mazava, zanaky ny mazava de mila manana fitondran-tena mandeha amin'ny mazava ihany koa. Fa raha mandeha amin'ny mazava sika ozy ny andininy fahafito de tahaka azy eo amin'ny mazava de manana fiombonana sika ary ny rahan'i Jesosy zany no manadio antsika ho afaka amin'ny ota rehetra. Ny mahatonga antsika mandeha amin'ny mazava zany de satria itsika de zanaky ny mazava. Satria tsika de ao amin'lay mazava de rehefa mandeha tsika de mandeha amin'ny mazava. Ny fitondran-tena tsika ihany koa dia mandeha amin'ny mazava. Eto no mila mipetraka satria ny olona tsy sa manantona ny mazava satria ratsy ny ataony. Dia eo ny tenenan'ny kristiana maro hoe mihatsaravelatsihy ary misy tokoa zany zay mihatsaravelatsihy satria mbola eo ny ratsy ataony de anafenany ny zavatra ratsy ataony fotsiny ny fivavahana. Fa ny zavatra ambaran'ny tenin'Andriamanitra eto kosa de zao hoe ny zanaky ny mazava mandeha amin'ny mazava de tsy olona hoe tsy manota mihitsy akory amadio tanteraka. Fa eo ny ilazany hoe ny rahan'i Jesosy zana ny manadio antsika ho afaka amin'ny ota rehetra. Ny olona mandeha amin'ny mazava mantsy raha ao anaty maizimaizina ianao no manao akanjo maloto de tsy de hita ny loton'ny akanjonao. Fa rehefa mivoaka eny amin'ny mazava tsara ianao de eny vao hitanao hoe ay misy maloto ka ny akanjonao. Zay mihitsy ny tanjon'ny mazava, mampiseho amintsika ny loto, ny faharatsiana, ny fahotana ao amintsika. Zay ny ataon'Andriamanitra amintsika, asehony amintsika isan'andro. Ka rehefa mitoetra amin'ny mazava sy mandeha amin'ny mazava isika de mahita n'lay ratsy ataotsika. Ny zao tontolo zao, zanaky zao tontolo zao de mandositra ny mazava mba tsy ahitana an'io ratsy io. Fa itsika zanaky ny mazava kosa de manantona mandeha amin'ny mazava. Fa am'izay fotoan'izay ny rahan'i Jesosy zana ny manadio antsika ho afaka amin'ny ota rehetra. Tsy hoe tsy manota zany ny olona mandeha amin'ny mazava fa voadio an'ny rahany Jesosy Kristy. Ary ny vokatra rehefa andehanana amin'ny mazava izay dia sady manana fiombonana amin'Andriamanitra tsika andininy fahaenina io satria izy koa mazava, no manana fiombonana amin'sika samy sika kristiana ihany koa. Na ny fifandraisanao amin'ny hafa ary dia mety tsara rehefa mandeha amin'ny mazava ianao, zany hoe tsy mandainga, tsy miafinafina, tsy mihatsaravelatsihy. Fa rehefa hitany tsy mety ataonao de mahay miaikeny zany ianao, mahay miteny ianao hoe tena diso tena tsy nety ny zavatra nataoko ary dia mangataka famelana am'izay. Fa tsy mitady excuse foana hoe kazany zao satria ianona ane ohatr'zao le embouteillage eny natary. Fa ny olona mandeha amin'ny mazava zany dia miaika hoe misy tsy mety nataony de ny rahan'i Jesosy zana no manadio antsika ho afaka amin'ny ota rehetra. Rehefa mijery ny toy an'io tsika de nefa nahita n'le andininy fahasivy ny jerentsika ihany koa
zay anamafisana ny zavatra rehetra voalaza teo hoe raha hoy isika tsy manana ota isika de mamita teny sika ary ny marina tsy atao anatsika tsy misy olona tsy manota izany zany fa raha miaiky ny fahotantsika sika zany hoe raha mandeha amin'ny mazava sika raha miaiky ny fahotantsika sika izy zay matoky sy marina de mamela ny fahotantsika sy manadio atsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra raha hoy isika tsy nanota isika de mampandaingy azy mampandaingy an'Andriamanitra isika ary ny teniny dia tsy ao anatsika de zay no hitariany tenin'Andriamanitra tsika andeha amin'ny mazava trany satria zanaky ny mazava tsika ny Andriamanitra tsika dia mazava lay Jeso Kristy rahatsika de fahazavan'izao tontolo zao ary zay manaraka dia tsy mba mandeha ny maizina ny kristiana mandeha mazava de kristiana tsy hoe tsy manota mihitsy akory fa ny kristiana mandeha mazava dia kristiana voavela heloka